ho avy tsy hoe la Jesosy Kristy anisany alalana an'izany dia ny fisian'ireo korotana maneran-tany tahaka ny horohorontany tahaka ny fiovan'ny toetr'andro ireo karazana aretina maro isan-karazany, ny anohanana, ny horohorontany sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetrarehetra izany no fiandohan'ny fahoriana izay alalana fa ho avy ny tompo. Andeha avokoa izany karazana korotana maneran-tany izany dia tonga eny amin'ny raolanitra ny zanak'olona. Ny fampianarantsika amin'ny fiangonana dia milaza fa rehefa miala eto ambonin'ny tany ny fanahy masina dia ho avy ilay fanahin'ny bibidia dia ho maro ny tavela eto ambonin'ny tany. Jesosy dia niteny hoe izay manao amiko hoe tompoko fanjakany lanitra fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ka na dia ireo izay piditra am-piangonana dia hisy no tavela. Amin'izany fotoana izany dia hisy mpitondra roaplanina dia anjavona fotsiny ny mpitondra roaplanina amin'izay fotoana izay. Hisy vady mandeha amin'ny fiara dia tampotampoka dia tsy hita fotsiny ny anankiray amin'izy ireo. Io ilay lazain'ny ten'Andriamanitra hoe hisy roa vavy na hisy roa lahy, ny iray ho raisina, ny iray ho avela. Hitantsika izao izy telo mianaka fa ilay zanany lasa iny miakatra iny izy mivady kosa niezaky miakatra fa tava-janona ihany. Dia ahitany maso rehetra ny olona izay miakatra manivatsiva mamakivaky an'io abakabaka io. Iza ho ianao reny olona reny? Io izay nandreny Jesosy Kristy tompo famodiny fiainany tamin'ny vava fotsiny fa tamin'ny fiainany andavanandro mihitsy sady niaina tamin'ny fitiavana ka nizara tamin'ny mpiara-belona aminy ny famonjena izay nataon'i Jesosy sy ny mbola ho ataon'i Jesosy amin'ireo olona miara-belona aminy. Inona no mitrangy eto e? Fa inona no mitrangy? Inona reny nandalo teo hoe Andriamanitro? Andriamanitro, inona reny zavatra miseho ity e? Andriamanitro, inona ny zavatra mitrangy e? Takizay amba nanolotra ny fiainako manokana ho an'i Jesosy. Takizay amba nanolotra ny foko izay manontolo azy. Takizay e! Takizay a Jesosy o teo. Andriamanitro, inona re? Andriamanitro, inona re zavatra mitrangy eto hoe? Izay ny lazain'ny ten'Andriamanitra hoe miambena satria tsy fantatrareo na ny andro na ny alina ilay fotoana hiaviany ny tomponareo. Miambena.